vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunang palay aminiran amin'ny fofiano fifaliana no iarabako atsika menakavy eto tapitanana fianaratsosy mandedina nahatratra ity taona vaovao 2023 ity ravoravo ny fanahako ary fanambo no apetrako anareo indrindrindrindra mijery nyty fandarana ity tadidio fa tsy ny taona na ny fiovan'ny taona no anovan'ny fiainanao fa ny fiovanao no manovany zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao be da be mihitsy ny olona manonofo zavatra ohatry zany hoe rehefa miovan'ny taona dia iova ny fiainana satria miovan'ny taona dia iova ny olana mahazo azy satria niovan'ny taona dia iova ny vadiny satria niovan'ny taona dia niova koa zavatra rehetrarehetra hitany non ny andro tsy mampiova nin'inona ny taona tsy mampiova nin'inona ny volana dia ohatra ny volana rehetrarehetra tsy mampiova nin'inona zavatra anankiray ihany ny mampiova ny zavatra rehetra dia ny fahalalanao ny fahatakaranao ny fiovanao ary izany no mahatonga anay tsy mety reraka mihitsy ry havana eto amin'izao fandaharana renao eto tapitanana ny fianaratsozo sy ny manodidina zany no mahatonga anay tsy mety vizana ihany koa fa vonona ny ampianatra mandrakarivanao ary samy mametraka fanampy fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika velona ny Jesosy ivavahantsika raha teto fianaratso teto ny tenako volana vitsivitsy zay dia maro ireo fijoroana vavolombelona maro ireo fahasoavana efa noraisin'ny olona maro ireo fahagagana zay efa tsy tambo isaina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny olona mafinaritra Andriamanitra mafinaritra ny zavatra mitranga ary zay no mahatonga antsika mametraka fa ity taona 2023 ity dia misy loha hevitra anankiray ngeza be mo izay nomen'Andriamanitra atsika mana hoe fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa elatra ny oekarany taky ny any voromahery hiazakazaka izy fa tsy ho sasatra handeha izy fa tsy ho reraka izany no nisan'ny loha hevitra farany zay lehibe sy farany zay ngeza nomen'Andriamanitra atsika amin'ity taona 2023 ty ary eto dia mampiomana sady ho tratratsika izany tanjony zany hiazakazaka isika fa tsy ho sasatra handeha ka tsy ho reraka maro manko ireo olona ny olona mandeha fa vizana tsy vitsy ny olona miazakazaka fa potiky reraka eny am-pandehanana mpamy baiboly dia milaza mana hoe zay miandry an' Jehova dia elatra ny oekarana ary zay mihitsy no fampianarana lehibe hoentiko amin'ity sabotsy ho avy izao ity za mino ry havana fa reraka manao alelo isy amainina ianao nefa tsisy ninina vokany akory amataonany maro ianao nefa nanao amainina momba amin'ny fiainanao amainina rehefa misy tsodrano na faminanina taona pasteur na teny fikasana amainina sady mandrombaka ianao no miteny amainina jerena nefany aizany valany tsisy vokany akory le aleloy imbetsaka ianao nefa nametraka teny fikasana fa rehefa tonga ny voalohany zany ve taky zao dia mametraka teny fikasana ianao fa iova am'izay ny tantarako ity taona fahombiazako ity taona ny fandraisena ity taona zao mandeha nefa ny volana mandeha ny andro tsy hita hoe inona ny zavatra miova na ianao ary reraka na ianao ary leo satria tsotra ny antony
tsy ny fanaovana mainina fotsiny, tsy ny fanaovana alelohy fotsiny no afaka nova ny fiainanao, fa ny lehibe indrindra amin'ireny de ny fahalalanao sy ny fahatakaranao ny zavatra tokony ho atao. Inona ny tokony ho atao, inona ny tokony ho tanterahana, atonga ny zavatra zay nambaran'Andriamanitra amiko ho tanteraka eo amiko sy ny akohonako. Rahalahy sy fianambavy, maro ny fiainan'olona reraka amin'izao, maro ny fiainana mpivavaka reraka, ary be da be mipinitsy te hanohy ny diintsony, leo mamonjy fotoam-bavaka, leo miditsy am-piangonana satria sasany andry elan'ny andrasana nefa tsy hitakory hoe aiza zay vokany, aiza zay vokany. Mampahery anao kosa nefa ianao zay mijery an'ity fandarana ity, ampianatra anao zavatra anakira ingezabe aho makasika ny sitrapon'Andriamanitra ny hoe iazakazaka ka tsy ho sasatra, andeha ka tsy ho reraka. Zay no loha hevitra angezabe hoetiko amin'ny sabotsy ho avy izao eto afianaratsoa. Ahoana no atanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao, atonga ny fiainanao na misy mametraka barazy ary na misy manetraka barrière ary misy olona mametraka sakana mba tsy afahanao mandroso, ahoana ny andingananao an'izany. Izara expérience anao aho, satria ny tenin'Andriamanitra tokoa de milaza rehefa mijerytsika voalazan'ny baiboly any amin'ny bokin'ny Matthieu 7:12 de zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe hatramin'ny andron'ny Jaona no makaty, hatramin'ny andron'ny Jaona no makaty de rombahana ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Hatramin'ny andron'ny Jaona no makaty ho Jesosy de rombahana ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Rombahana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra de tahaky ny baolina ray, tahaky ny manao football. Aitsika tsara rehefa manao football ny olona, rombahana iny baolina kely iny, samy mandrombaka an'iny daholo ny ekipa 12, ny ekipa 12 eny ambony kianja, samy mandrombaka an'iny baolina kely iny daholo. Ary ny zavatra ny remarkeko, ny zavatra hitako amin'ireo mpanao baolina malaza sy fatadazy ary mahatonga an'izy ireo lazaina fa mahay baolina, de manana vitesse izy ireo, vitesse zay tsy ananan'ny olona, accélération, manana fanganam-pandeha zay tsy ananan'ny olona rehetrarehetra. Akoatra ny hoe fa izy mijijy baolina de manana tanjaka amin'ny resaka hazakazaka, ary afaka midepasy ny adversaire reo mpilalao baolina mahay reo. Anisan'izany ry Drogba, ry Cristiano Ronaldo, ry iza daholo ry Messi, tena hitanao izy rehefa mihazakazaka fa manana vitesse tsy ananan'ny olona, mihazakazaka mba ahafahana mandrombaka de tsy maintsy mihazakazaka. Be da be loatra ny mpino manatena tsy misy, manatena tsy misy satria tsy afaka mihazakazaka ianao, kanefa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahasoavana, ny fitahina, ny fahagagana, ny valim-bavaka de rombahana, ary ny mpandrombaka makazy ankeriny. Inona ny dikany hoe makazy ankeriny ny mpandrombaka? Mihazakazaka ny mpandrombaka, mihazakazaka. Ary zay tonga voalohany ihany ny mahazo amin'io fotoana misabotsy ho avy izao eo anao ampianatra atsika, ahoana ny atao ahafahantsika mihazakazaka, ahoana ny atao ahafahantsika manao dingana mandeha lavitra amin'ny fanomponan'ny tompo, ahoana ny atao ahafahanao mandrombaka ny anjaranao. Zany rehetrarehetra no ampianariko amin'ny sabotsy ho avy izao, ary fampizarako amintsika eto fianaratsoa satria be loatra ny mpino efa mitady ho reraka, misangodina fotsiny sisy, mitety fiangonana etsero, mifindratsy de makatsy ny ray, de mifindratsy de makatsy ny ray, de makatsy ny ray, de makatsy ny ray, de reraka mifindra fiangonana. Jerena nefa hoe tsy hita hoe inona ny tena azo, inona ny tena ohatrany hoe ny ao-apotsika sy ny fiainatsika de le mifindra fiangonana mitetitety sisy. Nefa misy lakile ilaina fantatrao, atonga ny fahavalo tsy ahatratranao, ary atonga anao koa hiazakazaka ka andrombaka ny zavatra efa nambaran'Andriamanitra taminao. Faharombana ny fanjakan'Andriamanitra
hoy ny matiotoko faraka ambiny folo hoe rombahana ny fanjakan'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra ndalo anaraka fijoroana vavolombelona melohany anoizako ny zavatra rehetrarehetra. tsy ho zaka ty volo ty vavaka ataoko eto androany ty, tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty, manomboka any amin'ny farany arinany. Isy vehivavy aho hiala ao anatin'ny herin'ny demony izy, isy lehilahy aho hiala ao anatin'ny herin'ny Lucifer, isy vehivavy aho hiala ao anatin'ny herin'ny famosaviana. Toroteny pasteur dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny pasteur eo dia raisiko ampinoana daholo. Manana finoana trano dia niraisiko ampinoana ilay izy dia nahazo trano aho amin'izao fotoana izao a. Efa 3 taona mahery eo zao navitan'ilay trano a. Tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'ilay trano vita trano finition rehetra rehetra. Amin'izao zay tsy manofa intsony fa lasa mampanofa indray. Dia nitahin'Andriamanitra dia fenipokipoka antsena dia nanao trano. Dia ty trano ty zany tena tsiroko famela rehefa tena mitahy io Andriamanitra dia tena hoe mitahy maneho ny hery izy. Trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage, misy terasikely ambony 4 étage le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gavier fossé ty dia vita ry izay tena tsiroko famela hoe rehefa tena mitahy Andriamanitra dia tena mitahy mihitsy. Volo sy ny aretina nampahory anao io, reozina vokatry ny tsirary nataonao, reozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao, vokatry ny fahotanao, reozina vokatry ny adalana vitanao. Isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty, tsy ho zaka ty volo ty vavaka ataoko eto androany ty. Miarabola tena mandeha tsara, nahazo tany zay dia mba nanao trano taoriana zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy ty sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasan'ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia arak'le vavaka atao ireny samborona ty ireny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany nefa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy. Ny anaranao Fololona ny anarako, fiadanana ao amin'ny fiangonana dia fiadanana ao amin'ny pastera. Fijoroana vavolombelona ataoko eto anankiroa zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany a. Dia raha nanentana teto pastera tamin'ny toroteny tamin'ny alahady hoe ny fijoroana vavolombelona ozy izy dia mampahery ny hafa moa mampitombo ny ara-pananao. Dia niraisiko izay zavatra izay dia noetika mbavaka dia ozy a dia sady mivoady tamin'i Jesosy hoe zaho ara voanehoana amin'ny voninahitra ao foana Jesosy dia hijoro vavolombelona dia tamin'ny kofenoma voalohany iny dia za tsy tativa tany ambanja dia ireo zanako ireo zany a ny olona lasa nitsoka nandositra daholo tamin'ny nitsoka nodiny sasany nitsenany olona ny rindrina daholo fa ny zanako a nisokatra foana ny tsenany ary ny zanako a nahazo ny sasany nahazo asa ny sasany nahazo fidiram-bola dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa sady nahazo fidiram-bola ilay zanako zany a nahazo asa no voatady tsy ho tratran'ilay arety mandringana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny 5:20. Ya iza ny anaranao ranabavy inona zavatra nataon'i Jesosy? Raha hely ny anarako miaraba ny pasteur rehetra dia miaraba amin'ny fiangonana
fahafolo-karena sy fitahiana ary fanaovana fiara-miasa zany no vavolombeleto. Misy fotoana zany za tena tianasa dia amin'izay tianasa zay zany a dia nafinaritra efa nalalan'i Jesosy a ary efa nalala ny atao hoe fahafolo-karena dia ny eo ampelantanana nefa kely dia kely dia niezahana zany le fahafolo-karena fa ndraindray manao dia ndraindray tsy manao dia manao ohatr'izao le fiainana dia nandeha foana ny vavaka ataoko a dia ao aloha ny fangatana fitahiana ara-panahy mamaky baiboly a dia mahazo hery dia mahazo anatra dia mahazo taridalana dia manaraka an'izay le vavaka momba ny ankohonana sy momba ny mpiara-miasa momba ny olona rehetrarehetra dia ny faran'izay vao mangataka zany ny ara-bola dia tao anatin'izay a dia nisy ny fitahiana voalohany satria nameny Jesosy an'le asa zany a izay mifanaraka amin'ny mari-pahaizana le izy nefa mbola grady ambany le kelikely le vola raisina zany dia ozy aho hoe Jesosy a zao a ianao fa niteny hoe fahafolo-karena nokafanao ny lanitra nodatsahanao fitahiana dia taioa anao le fahafolo-karena tsy akijanona dia mafimafy ihany nanaovana azy a dia ny fehezina ny fo fehezina ny tanana fehezina ny saina narahana mivavaka dia nisy le fahazarana nanao an'le fahafolony a teo am-pelantanana nefa mbola kelikely dia avy eo a dia nisy indray ny fitahiana faharoa satria tao anatin'le asa zay nataoko a dia nisy asa faharoa nameny Jesosy ana io asa faharoa ao anatin'le toerana hiasako any fa tena asa nidiram-bola tsara mihitsy zany dia nefa lasa dobla zany ny vola azonao dobla koa fahafolo-karena amenao a dia le tananao a tady tsy anome fa nalefa foana mivavaka dia nangatahany Jesosy any dia lasa zatra zany a nanao an'le fahafolony vokatra izay a dia nameny Jesosy fitahiana ara-bola dia le fitahiana nazahoana trano a trano 2 étages a akoatra ny trano efa nipetrahanay dia raina Jesosy fa nampanipaina zany le izy satria izay fa manana ny tranonay a dia mahafinaritra be Jesosy satria mpanofa ara-dalàna daholo ny tao dia manome an'le ofa-trano fa lasa mavesatra indray zany le fahafolo-karena alohanao a dia mandeha foana io saina io tady tsy anome fa fehezina le izy a fehezina le izy a dia natao koa moa zany fiara-miasa atao paingonana dia rehefa mba afaka manomeny izay azo amena koa zany dia atao a fahafolo-karena tsy nesorina tsony fa raha vao misy zany vola azo na amin'ny asa na amin'ny zavatra isan-karazany na amin'ny ofa-trano a dia tsy nety tsony ny saina sy ny fo sy ny ara-panahy raha tsy afaka le anjaran'i Jesosy ampafolony a zay vao kitihana le vola dia nisy foana ny fitahiana dia aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny andiny 9:20 ianao variana manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao variana manaratsy io fino maro manangana fiainana matanjaka mivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fiara ianao mangatakandro lava io Isaia ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra faly miadana samake miteny foana nitsodran'ny ray am-panahintsika hoe ijoro tokotany eo ozy ny antsaranareo raisina tamin'ny mpinono zany a dia mipaika volana kaizonga ambany izay 2021 dia nahazo printer aloha zay dia nentina teny dia nitsofina rano teny dia mbola nandeha ana fotoana nandeha volana dia nitsofiny raha paster ihany eo mbola ilahatra eo nanareo izy misy tombo be kora manam-pinono nareo a dia minompa aminany dia oampinonareo dia raisina am-pinono tamin'ny mpitiavana zany dia nahazo le kistolony zay dia nitsofiny paster etiana rano tena be pasy zany dia zany ka tena fanana-karena raha lasa ranabavy ianao variana manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao variana manaratsy io fino maro manangana fiainana matanjaka mivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fiara ianao mangatakandro lava io Isaia ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra faly miadana samake za
faharavana tokantrano sy fahampitena tokantrano natongavaka teto amin'ity fiangonana ity tamin'izany a tao anatin'izany faharavana tokantrano zany io vady koa na dia tiako areo taloha fa tao anatin'izany faharavana zany na mpanena amiko any an-dalana areo dia andosirako lasa alako tsy tiako mihitsy dia tsy fantatro hoe ahoana dia noho ny amin'ny fiainana mandrakizay sy ny lanitra ary Jesosy Kristy a dia naheno toroteny ahako dia rehefa naheno toroteny a dia tonga teto fa rehefa tena nihaino ny toroteny teto a dia nivavaka tsara nanaraka fotoam-bavaka ny delivrena tena afaka nahagagana niverina amin'loany ny fitiavako ny vady aman-janako tena nahagagana mihitsy tena voninahitra ao an'Andriamanitra afaka dia lama tokotranonareo milamina tsara dia mifankaty be nareo tena mifankaty zay Jesosy mba tenenao ary izy hoe izy ny anarany vadinao nasandra mba teneny je t'aime ary izy je t'aime kia nataony Jesosy anako a nomeny zaza ako rehefa teo amin'ny fitoana teo zany izay mivady nitady zaza fitoana teo fitotoana taloha mariage nay zany zay efa nitady foana mitsabo tena foana fa tsy mety nana fitoana tsy nahazo zaza satria zahako nanana olana tamin'ny resaka fadim-bolana tsy mitovy amin'ny vehivavy fa tsy mandeha isam-bolana zany fa indraindray isaky nenim-bolana indraindray ao anatin'ny taona iray tena tsisy mihitsiny dia makany amin'ny dokotera zay dia hoe mivoto be foana no vers gauche droite dia nisy fotoana moa efa nitena dokotera hoe didina dia za zany tsy nanaiky za fa tsy mididy za sy lera vavaka anankiray zay hoe zay tsy didy fa misy overa zay tsy misy zazako maika fa hoasorony io dia nivavaka foana zay tao anatin'izay feno efa taona teo ny mariage nay dia nanomboka nisy problème izay mivady efa nainga hoe izy tsara dia tao anatin'ireny confinement total 2020 reny tao anatin'ny confinement dia le tsisy tomobile dia makaty foana satria amin'iny zany mba hoe azo foana pasteur Ertina le eto tana foana dia makaty foana dia pasteur Ertina moa mivavaka ho anay foana mivavaka ho ana foana dia mivavaka ho an'ny tokantranoko dia 7 avril 2020 no règle farany ny vavahan'ny pasteur zany talata dia ny 17 aorinan'iny any règle farany dia nakaty foana dia tsisy tsony nakaty foana dia izay mivady amin'io efa manomboka mikorotana izy efa manomboka maditra dia za tsy miala tao anatin'ny tokantranoko mihitsy satria ozy pasteur Ertina hoe aza mialo zany ianao atsimbadika Jesosy io tantara io dia nakaty foana dia rehefa mois d'août dia le vavaka amin'ny télé pasteur Frédéric hoe volan'ny fijoroana vavolombelona ity dia le manaraka amin'ny télé dia teo amin'ny 5 août teo angamba no ohatrany hoe misy manitikitika anazy zany hoe andeha hanao test dia nanao test dia tonga dia positif dia mafonteky rehefa iteka nanao test dia positif nanao test dia positif dia mbola tsy nihona tamin'iny fa mbola mividy test ray dia mbola positif dia le vadiko nahita an'iny dia tonga dia niova tanteraka tena niova tsy korotana tsony ianao variana manenjika io olona manety sy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i Jesosy ianao variana manaratsy io filma manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fiara ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra faly miadana karaha Jesosy asy volona mitataty anao rena lehibe vokinao ny anaran'i Jesosy miodiny asy seza mihitsy ipetrahana ahitany olona fa iodina mikibonio iodina mikibonio iodiny ra kibonao androany ifapikirao zazanao mio seza izy ipetrahana ahitany olona zavatra hitrangy eto tsy maintsy misy zavatra miodiny eto androany resanao any ozinao resa divinao ny anaran'i Jesosy nomboka misy zavatra miodinao nomboka misy zavatra miodinao ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy reo demoni retinao osina retinao miala tao ny anaran'i Jesosy ko afaky reko miodina place-ndreo zazanao miodina place-ndreo zazanao tamin'le faminaniana fampijoroan'ny pasteur amin'ny bevoka teto iny dia tonga teto dia tovy mafimafy ny tehaka voninahitry Andriamanitra
le hoe raha misy problème amin'ny fiterahana dia mekarety daholo dia tamin'iny fotoana iny a za efa miandry andro efa marary a zany dia le izy zany hoe hodidina tamin'iny satria tokony tamin'ny 8 mai niteraka dia mbola tsy teraka dia nysazy fama zany teny hoe raha vao miakatra tianao izy dia tsy maintsy didina fa tsy maintsy atao sy avoany dia nandeha tany amin'ny fiterahana zany a tamin'ny 10 maraina dia tonga tany amin'le hiteraka tamin'ny enina dia ozy izy le mpampiteraka hoe afaka adindray ozy izy dia teraka ianao fa aza matahotra tsy nanatona le sazy famaleny teny hoe didina fa sazy famahafa nandanako dia rehefa avy eo tonga tao dia tsy narary elabe zany kory ny fa vetivety kely dia teraka hoe tamin'ny fito sy dimy tamin'ny enina ozy izy amin'ny enina sy dimy any teo aminy amin'ny fito izy izy anao teraka na amin'ny fito sy dimy farafahatarany dia amin'ny fito sy dimy tokoa teraka normal tena moramora tena ianao variana manenjika io olona manetsy neneny efa sitrana tamin'ny anaran'i jesosy ianao variana mana ratsy io fino maro manangana fiainana matanjaka mpivavaka maro no manomboka mahazo trano sy fiara ianao mangatakandro lava io izay ato efa tahina amin'ny zavatra rehetra faly miadana samake isoratsika ny tompo ireny fijoroana vavolombela maro isan-karazany reny ireny no ahitanao fa rombahana ny mitaredretra ary havana tsy possible amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho azon'ny olona mitaredretra tsy possible amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho azon'ny olona tsy vonokan-droso tsy possible ny andrombaka fahagagana sy fitahina sy fahasoavana ny olona kamo sy malay mihetsika ny olona kivy lava tsy possible ny olona afaka miazakazaka ihany zany ngeny mahatonga ny kristianina sady mivavaka amin'ny manompo sampy mety tsy ampiangonana ny manompo sampy satria inona ny antony ohatrany tsy hita ihany hoe inona le vokatry le fivavahana ohatrany tsy hita ihany mivavaka nefa inona ny tena aiza ny tena herin'le fivavahana zany ny mahatonga mivavaka maro kivy eto tena mampahery atsika ry havana azo ataony mitraka anory lalana anao a dia anory hevitra anao ara-baiboly hitondra expérience avy amin'Andriamanitra sy zavatra ny ainako niaraka tamin'ny tompoza raiko aminao ahoana ny fomba fanompona an'Andriamanitra efa nazavaiko tsara tamboalohany teo fa tsy ny taona akory ny anova ny fiainanao tsy ny taona vaovao no anova ny fiainanao ho lasa vaovao tsy ny taona vaovao no anova ny problème ho lasa zavatra tonga dia nanjavina ho azy ny taona tsy manova nininy fa ny fanapaha-kevitra sy ny fahalalana ny zavatra tokony ho atao izany irery any no afaka anova ny fiainanao mila mahalala ianao ahoana ny fomba hanimpoko an'Andriamanitra ary iresahako mbola tsindriko any iloha hevitra angezaby hoe hiazakazaka ka tsy ho sasatra andeha ka tsy ho reraka rombahana ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny Mateo 7:12 vakitsika teo ary mipandrombaka makazinkерiny tsy ho an'ny olona malemilemy tompoko ny valim-bavaka sy ny fanjakan'Andriamanitra fa ho an'ny olona zay vonona hiazakazaka za tena miala tsiny tsika ho atsika eto fianaratso eto misy karazan'olona maro eto fianaratso tratra ny fana mitaredretra zany itsika eto indraindray misy karazana olona fa tsy ny olona rehetra akory ohatra miraikiraiky ohatrany hoe ohatrany taraiky zany tsika ohatrany taika ny olona tsy mbo taika ary taika rery vao mamaky takotra ozy izy ny fitenitsika fa fotoana izao tompoko hamoretana ny morotongotra pataloha ary hamoretana ny tanan'akanjo vononitsika ampidi-baolina amin'ity taona 2023 ty zany mihitsy ny fanambina ny défi aperakitsika tsy maintsy mampidi-baolina ampin'izay ny fijaliana ampin'izay ny zavatra nataony satana zay dia tsy sasatra ny manetana ary tsy sasatra mihitsy mampita aminao ny zavatra tokony ho takatra ao satria tiany Jesosy loatra ianao ny sabotsy avy izao amin'ity sabotsy 7 janvier ity 2023
ny tenako no hitondra ny tsodrano ho anareo eto fianaratsoa ary hitondra tenin'Andriamanitra mivantana goavana ary tenin'Andriamanitra zay hanovany fijeritsika mianakavy mirary ao ramirary ny andraisanao fitahina sy fahasoavana amin'ity taona 2023 ty ho ambinin'Andriamanitra ny atsika ho manaraka indray mbola miona etontsika veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandehandeha tsy mba Ancora